La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulcha wanao, ni Vava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tato anatin'ny dimy andro miisa 8 ireo olona namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. Androany iraino lavo ary miampy 770 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina. Isan'ireo solombavambahoaka tratran'ny coronavirus ary mbola ao anatin'ny fijabonana ny solombavambahoaka Andrianjanahary Fanomezantsoa voafidy tao amin'ny distrikany Manandrina. Ao anatin'ny fotoana rehetra tsy mora ny iainana ny Covid-19 raha ny fanazavana indrindra rehefa sendra fahaseporana. Efa nalefa chômage teknika avokoa ny 7.6 isanjaton'ny mpiasa amin'ny sehatry ny fizahantany araka ny taritra avy amin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Atahorana ny toizan'izany raha tsy misy ny fanohanana mazava avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Olona robo-vady no saron'ny polisy pirenena avy ao amin'ny service des enquêtes spécialisées ANOS noho ny resaka fanondrarana ankizy asan'ny Koweït. Akany izy mivady ireo enina etsy iray tapitrisa ariary ireo ankizy izay alefa any ivelany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raha tsy mitsahatra amin'ny tombony manerana an'izao tontolo izao ny valinaretina coronavirus nanatanteraka fionana androany ireo antoko-panjakana sy gouvernemanta miisa 17 mandrafitra ny vondrona eropianina ifantoka indrindra amin'ny drafim-panarenana ara-toekarena ny fionana. Ny andinindinina vetra. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tato anatin'ny dimy andro miisa 12 ireo olona namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara. Androany raino lavy ary miampy 770 ireo olona vao marina fa nitondra ny tsimikaretina. Ny alarany efso. Nanomboka ny alatsinainy fa 13 jolay 2020 ny tatitra olona lavo ny valanaretina coronavirus atrany ny profesora Volontina Anta ka miisa 12 izany tao anatin'ny dimy andro. Mitotaly 450 ankehitriny ireo namony ainy vokatry ity valanaretina ity. 770 indray ireo tranga vaovao eto Madagasikara vao marina fa tratran'ny coronavirus araka ny tatitra ny atoandro teo. Ny tombo 750 amzato amin'izao ireo olona sitrana, ny ampy 520 indray ireo marary mafy. Ny Analamanga mbola betsaka ihany, ny betsaka indrindra dia 130 sy 200. Atsinanana, faritra Atsinanana anankiray, faritra Sofia 3, ny 2 avy ao Mandritsara dia ny 1 avy ao Antsohi, Analanjorofo anankiefatra, Alaotra Mangoro 280. 530 Ambatondrazaka, 520 Moramanga ary 1 Amparavaravola. Faritra Haute-Matsiatra, Matsiatra-Ambony anankitelo, faritra Vadivavy Vinany anankivalo, ao Manakara ny marimarina kokoa zany ireo valo amin'ny Vadivavy Vinany ireo. Atsimo Andrefana, faritra Atsimo Andrefana, Toliara voalohany anankefatra, Toliara faharoa anankiray, 5 zany ny fitambaran'ireo tranga vaovao tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Ny Diana, faritra Diana dia nisy 270. Mitsinjara toy izao 20 tao Antsiranana, 2 Ambilobe, 240 Ambanja ary 9 Nosbe, ary farany Boeny, Mahajanga dia nisy tranga vaovao 420. Mitotaly 470 sy 700 sy arivo sy 3 alina ny isan'ny fitiliana vita nanomboka ny fa 7 ny volana Martsa hatramin'ny omaly. 7 sy 400 sy 9 amin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. 5 sy 3 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. 7 sy 3 ny totaliny efa sitrana, 420 no marary mafy. Nofonana ny didim-panjakana manendry ny tale général ny Office national pour l'environnement na ny ONE. Izay no anisan'ny nisongadina nandritra ny filan-kevitry minisitra Omaly Nasena.
Nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay nitanterahana tamin'ny alalan'ny visioconférence no nanafoanana ny didim-panjakana izay manindry ny tale général ny ONE na ny Office national pour l'environnement. Nofoanana ihany koa ny didim-panjakana manindry ny talemisana ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra araka ny tapaka nandritra izay filan-kevitry ny ministra izay. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny fanomezan-dalana manome admission temporaire hoenty manatanteraka ny asa fanaovana ho lalantara ny lalam-pirenena RN5A izay mampitohy an'Ambilobe Vohimar. Tapaka ihany koa fa ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny lanonana ara-miaramila amohan'ny andiany fandresena 24 no ny ame anara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fanendrena olo-mpanjakana ambony teo amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny rano sy ny fitiovana ary ny fanadiovana, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Isan'ireo solombavamboaka tratran'ny coronavirus ary mbola ao anatin'ny fitsaboana ny solombavamboaka Andrianjanahary Fanomezanjo voafidy tao amin'ny distrikan'ny Manandrena. Anatin'ny fotoana rehetra tsy mora ny iainana ny Covid-19 raha ny fanazavany indrindra rehefa sendra fahasemporana. Yves Richard. Mbola anaty fitsaboana ny Covid-19 ny solombavambahoaka Andrianjanahary Fanomezanjo voafidy tao amin'ny distrikany Manandrina rehefa nolazony Covid-19 nanomboka ny 20 Jona. Ny aratsy ny toe-pahasalamana nanomboka teo. Tsy mora ny iainana ny Covid-19 anatin'ny fotoana rehetra raha ny fanazavany indrindra rehefa tojo fahasemporana. Ohatra ny te andohana, ohatra ny te hivalana ianao, dia reraka ianao. Zay zany. Tsy dia te hisakafo loatra ianao, misy fotoana ianao tena tsy te hikasika sakafo nefa raha vao tsy misakafo ianao dia miareraka foana. Zay zany ny zavatra misy ary mangorangorana, mila tsy ho tafatsangana, tsy afaka hamindra ianao amin'ity ranjonao ity ary ny vatanao reradreraka daholo ny vatana rehetrarehetra zany. Ny iray ihany koa, rehefa miaina ianao zany dia tsy mitovy amin'ny olona salama. Mahatsiaro reraka ianao. Tena ohatrany hoe sepotra ianao zany, tsy mahazo aina tsara. Zay ny tena mahatonga ny tia hafaty raha ny fahitako azy. Dia rehefa sepotra ianao dia miady amin'ny fahafatesana ianao zay ianao. 5 andro taorian'ny nahazona ny Covid-19 no nanaovany ny fitiliana. Ny ombony aretina nandritra izay fimpitoan'izay ka antony nanomboana ny fitsaboana avy hatrany araka ny tapaka ny mpitsabo nandray an-tanana manokana azy. Ankoatr'ireo fanafody voatokana hitsaboana ny Covid-19, nanampy tamin'ny fitsaboana ny fanafody mampitombo hery fiarovana sy ny maro hafa. Ny vitamine C dia nataoko foana zany tao anatiny. Dia ny CVO koa zany sotro. Tonga dia nisotro satria tsy niandry ilay valin'ny testa, dia ohatrany hoe mba nampaherihery nampatanjaka anazy zany ilay fisotroko CVO. Dia teo moa zany ny traitement zay fanafody ny dokotera be dia be, tsy fantatro intsony fa betsaka ny fanafody. Manelonelo ny lohako, mihinana Feralgan. Feralgan zany 1000 mg isaky ny adiny 9. Zay aloha no tenenin'ny dokotera taminahy fa nivelan'izay tsy nana fa dia natao fanafody ety fanafody menanao, ty fanafody atao aminao dia natao daholo sy azo atao rehetrarehetra. Efa mamarana ny fitsaboana ny solombavambahoaka nandritra ny fijoroana vavolombelona nataony tamin'ny mpanao gazety ny Golo TV. Na izany na tsy izany, arety mandoza ny Covid-19 raha ny fanazabany ary tokony hosoroana ny fahazonany tsy mokaretina. Ankoatra ny fitandremana sy ny fahamelona, nantitra ntery ny androany mahakasika ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Ny mivorivory, ny tsy manaja ny elanelana, reny rehetra reny sy mifanisika ny anaty fiara, raha tianao ny salama, tena mba harovony tenanao. Aza mieritreritra ny fanjakana masika, ny mpitandro filaminana masika, fa ny ainao no mampasika ny fanjakana. Zany isany mba no mafimafy loha. Hoe tsy mahavoana azy amin'ny coronavirus zany. Fa voa, tara sakafo zany raha ohatra ka mba azo atao ihany mihinana sakafo ara-potoana, satria zay tsapako fa nahavoana azy. Ny manao reraka loatra, ny miary tory, ohatsika zay ohatrany hoe tia misotro toaka tsy ataoko amenatra zany. Tonga dia ny Covid ny mandray anao raha vao manomboka malemilemy makafo keo anao zany. Ny fahatsapatenany rehetra no handresena ny Covid-19, izay ny teny fohy namarana ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny Kolo. Na eo aza niezaky ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana an-tanana ny marary, ilaina ny fahamelona sy ny fitandremana avy amin'ny rehetra ho fitandrona ny aina sy ny fahasalaman'ny hafa.
Mahomby ny Covid organique io no nambaran'ny filoham-pirenenan'ny Guinée-Bissau raha ny vahiny tamin'ny France 24 ny tenany. Maro tamin'ireo nisotro ny tambavo izy no sitrany natanteraka miantarandrianay. Nandritry ny nivanianan'ny filoham-pirenenan'ny Guinée-Bissau tamin'ny France 24 nanamafy ny tenany fa mandaitra ny tambavy Covid organique. Parce que vous le savez en Afrique, nous quand on était nés, il y avait pas nous on était nés. Fantatra ho tsara mihitsy fa ny Afrika rehefa teraka ianao tsy teny amin'ny hopitaly. Ny renintsika mampiasa ireny ravin-kazo ireny isaky ny mitoezaza. Izany hoe efa niainana hatramin'izay ny vokatra natoraly. Ka maninona moa no hoe tsy mahomby ity fanefitra avy any Madagasikara ity? Ary izao dia afaka manamafy mihitsy hoe mahomby satria betsaka ny olona kaikay. Tao koa ireo mpitsabo ny sotry ny CVO ary sitrana soamatsara rehefa narary ny Covid-19. Beaucoup de gens proches de moi, des médecins d'ailleurs qui ont consommé, ils ont guéri. Araka izany nambarany tamin'ny mpanao gazety ny France 24 jours fa maro no sitrany Covid organique tany Guinée-Bissau. Rehefa nantaniana momba ny fahombiazan'izany. Mais dans le même temps, comment expliquer qu'il y ait une remontée? Ka hazavao ary hoe fa maninona no mirongatra be ilay izy raha toa ka mandaitra ny CVO. Ça, à Madagascar, si ça marche si bien. Ça peut pas arriver. du tout aujourd'hui. Ça peut arriver aux États-Unis. Zavatra mety hitrangy izany. Any Etazonia anie ry zareo mihinana chloroquine sy ny sisa kanefa mirongatra ihany. Amiko tsy manana iay aho hoe tsy mandaitra io. États-Unis, il prend le chloroquine, il prend azithromycine. Donc ça monte. Jaivina, ny volana aprily no naka tambavy CVO teto Madagasikara ny délégation avy any Guinée-Bissau. Fanafody karazan-droa no nomena azy ireo, tao ny Covid organique préventif ary tao ihany koa ny Covid organique curatif. Rehefa nahita ny fahombiazan'izany izy ireo dia niverina teto Madagasikara ny volana May. Ary nomena izany ho mariky ny fiaramiasan'ny firenena rontota sy ho fanohanana amin'izao ady amin'ny Covid-19 izao. Lafim-baovao hafa kosa indray nivoaka tamin'ity herinandro ity ny avis d'appel à manifestation d'intérêt mahakasika ny fanarahamaso ny asa fanamboarana ny flyover 2 atao amin'ny faritra Analamanga hatramin'ny fahatelon'ny volana Aogositra no ahafahana manatitra ny antota taratasy ho an'ireo izay hamaly ny antso miantarandrianay. Na eo aza ny fisiany valanaretina Covid-19 mitoy ny asa fampandrosoana izay tontosaina anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Isan'izany ny fananganana ny flyover eto amin'ny faritra Analamanga izay isan'ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara tamin'ny vahoaka ary isan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy. Tamin'ity herinandro ity na ny 15 ny volana Jolay teo no nivoaka ny avis d'appel à manifestation d'intérêt mikasika ny fanaraha-maso ny asa fanamboarana flyover roa ato anatin'ny faritra Analamanga. Misy roa araka izany ny loha amin'izany. Lot 1 dia ny contrôle et surveillance de travaux de construction d'un flyover any Anosisato. Lot 2 kosa dia ny contrôle et surveillance des travaux de construction d'un flyover Andotapenaka izay eo anilan'ny Kianjamaki. Manana fotoana hatramin'ny fahatelon'ny volana Aogositra amin'ny 10 maraina izao ireo hamaly ny antso amin'izany. Ankoatra izay ihany koa, nampahafantary ny teo anivo ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ireo tsenam-barim-panjakana sahan'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany sy ny asa vaventy nivoaka tamin'ity taona 2024 ity. Misy amin'ireo no efa natomboka, misy ny asa efa vita ary misy ireo vao ho tontosaina. Totosa omaly tamin'ny alalan'ny visioconférence ny famindram-pahefana teo amin'ny sekretera jeneralin'ny komisionan'ny ranosobe indiana teo aloha sy ny mpisolotoerana azy nanatrika izany ministry ny raham-bahiny malagasy ary nanolotra fisaorana ho an'ny sekretera jeneraly teo aloha sy naneho ny fahavononany hiara-asa akaiky amin'ny sekretera jeneraly vaovao Gaëtan Andriatsila. Nanatrika ny famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Amada Madi, sekretera jeneralin'ny komisionan'ny ranomasimbe indiana teo aloha sy Marimoto, sekretera jeneralin'ny komisionan'ny ranomasimbe indiana nisolotoerana azy, ny ministry ny raham-bahiny malagasy Tendrazanary Velo Jakoba Omaly fa 7 ny volana Jolay 2024. Noho ny fisiany valanaretina coronavirus ankehitriny, natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny lanonana. Nandritra ny fandraisam-pitenenany amin'ny mahasolotena ny gouvernemanta malagasy azy, ny araba manokana ny Amada Madi ny ministry ny raham-bahiny malagasy, nandritra ny 4 taona na sekretera jeneralin'ny ranomasimbe indiana azy.
Nisaotra manokana ity farany ihany koa ny ministra tamin'ireo ezaka nataony. Voaresaka manokana amin'izany ny fifanaovan-tsony sy ny fametrahana ny Accord de Victoria ny faha-enina ny volana Martsa 2024 nandritra ny filan-kevitry ny ministra tao Seychelles. Anjaran'ny ministry ny raharaham-bahiny no manamafy ny mahazava-dehibe io ezaka nataon'ny sekretera jeneraly teo aloha io sy ny endriky ny komision'ny ranomasimbe indiana manoloana ireo mpahazo tombotsoa amin'ny tetikasa sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy aivina nanamarika ny fotoana nitondran'ny sekretera jeneraly teo aloha ny fitodiany manokana tamin'ny fametrahana filaminana amin'ny endriny rehetra, andranomasina, toetrandro, tontolo iainana, sakafo sy fahasalamana. Fanamby izay mbola imason'ny faritra aty amin'ny ranomasimbe indiana hatramin'izao. Nanamafy ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny taorian'ny fiarabany manokana ny sekretera jeneraly vaovao fa ho afaka hitondra any amin'ny tsara kokoa hatrany ity farany amin'ny alalan'ny fanavaozana. Nanatrika ny famindram-pahefana avokoa ireo firenena mpikambana, ireo mpanara-maso sy ireo mpiara-miombonantoka. Misy manaratra ny toedrarà ankehitriny ireo tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Raha nambaran'ny Prime Ministre teo aloha Monja Rondefo ka mampiakatra avy dimy eny ny sandany fikarakarana taratasin'omby ka miantso ny fijerena akaiky ny toedrarà ny tenany Iona Saina. Maro lafo ny fanararota-pahefana ataony tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena izao hoy ny Prime Ministre teo aloha Monja Rondefo androany nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Ohatra amin'izany, ireo omby ho amidy no takinany FIB na ny fiche individuelle de bovité hatrizay. Ankehitriny, ireo omby any ambala dia asaina manefa vola sady ny tompony. Ny bif izay tafiakatra hatramin'ny 5,000 ariary ihany koa raha 2,000 ariary no tokony ho sarany. Ka any atsimo zao midy tanteraka any amin'ny faritra Androy ny tsena rehetra faritra Androy tapany amin'ny faritra Anosy. Ny antony dia ny fanereny le solotenam-panjakana ny antoerana mampandoa vola be ny tompon'omby alohan'ny hivarotana izany, tambiny sy ho setry ny fanomezana taratasy fa maninona ny any atsimo rery ihany no indraindray lasa 5,000, 3,000, 4,000 tsy zakany tambanivohitra zany raha mandoa vola amin'izany raha ny olona indrindra mpandoavan'ny zareo koa vola be dia raha lasany malaso rapitso dia ahoana moa zany raha ohatra tonga eny an-tsena izy tsy lafo ny ombiny nefa n'izy ny trosa dia olana ho an'ny tantsaha mpiompy zany zay. Ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny fahefam-panjakana sy ny fampifondronana ireo mpiompiomby ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna no vahaolana arosony manoloana izany. Tokony miditra anatin'le fikambana ny mpiary omby malagasy ry zareo voalohany aloha zany mba tsy sokatsiana azy ho pioko na ho dalo indray nefa n'izy no tompon'omby. Mitaona ihany koa ny solotenam-panjakana mba hanaraka ilay bonne pratique administrative fa tsy hoe rehefa tany lavitra andrina dia manao didy kofehy lehibe ka misy tension zany na fienjanana any amin'le fiarahamonina any atsimo kanefa sahirana ny olona mahantra ny olona dia mbola ampiana trotraka an'izany zavatra zany. Miantso ny fandraisana andraikitra sy ny fijerena akaiky izay toedrarà misy any amin'ny faritra atsimo izay araka izany ity Prime Ministre teo aloha ity isoroana no mety ho fifandonana eo amin'ny tompon'omby sy ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony toa ny nitranga tao amin'ny tsenan'omby tao Ambovombe tamin'ny tanàna faranteo. Ministra miisa 7 hatreto ny fantatra fa tsy mbola nahavita ny fanaovana ny fanambaram-pananana teny nivon'ny HCC. Didiny lalàna anatanteraka izany izy ireo manoloana ny ady atao amin'ny kolikoly. Henri Flory. Didin'le lalàna hanao sy anatanteraka ny fanambaram-pananana ireo sikazon'olona maro samihafa. Ny lalàna laharana 4 tsipika 30 tamin'ny fahasivy ny volana septambra 4 no milaza ny amin'ny tokony hanaovana ireo mpiasam-panjakana ambony na ireo olom-boafidy na voatendry ny filazam-pananana hoenty miady amin'ny kolikoly eto amintsika. Fantatra ankehitriny fa ministra am-perinasa misy 7 no mbola sy natotosa izany teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny bianko no miandraikitra ny fampiatsahivany amin'ny tokony hanaovana izany vao afaka mirosa amin'ny famotorana ny fitsarana raha toka tsy nahatontosa ny fanambaram-paranana ny tompona andraikitra ambony iray raha ny nambarany pahelalàny nanaovana fanadiadiny. Raha io lalàna io zany dinihina ny dinin-lalàna io dia milaza fa raha ohatra ka tapitra ny fotoana nomendry zareo azy tokony hanaovana azy dia mampatsiahy amin'ny alalan'ny taratasy na lettre recommandé zany ny bianco ary 2 volana orininy zay
fahataperan'ny lettre de rappel zay tokony déclencher ny procédure hanao ny poursuite-ny amizay zany hanetsika ny fanenjehana ny fandakan-dalàna ny Bianco. Zay zany ny voalazan'ny lalàna. Donc atsika zany tsy maintsy mahafantatra hoe efa nanao an'le lettre de rappel avy ny Bianco sa mbola tsy nanao. De à partir an'izay no hatanany référence hoe efa tapitra avy ny rovolana sa mbola tsy tapitra. Nihetsika ny Bianco mitondra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana manenjika zany eo anatrehan'ny fitsarana ho ataony citation directe avy sa mbola hanaovany fanadihadina satria ny tale général-ny Bianco de nomeny lalàna fahefana ho hanenjika ny fandakan-dalàna rehetra ohatra ny OPJ. Raha tsy ahivana, telo volana farafatarany aorinina nendrena ny ministra iray eo amin'ny toerana no tokony hanatanterana ny fanambaram-pananana ny tenany raha toko ka tsy maintsy manao izany ihany koa izy raha miala amin'ny toerana maha-ministra azy. Taorina ny fampidirana amponja vojomaika ny Roly Mercia Omaly namoaka fanambarana ny antoko HVM ary mangataka ny amoana azy ny fahitan'izy ireo fa tsy hita mazava ny antony hitazomana azy no antony fangatana raha nambaran'ny Flou National ny antoko HVM Henri Flory. Taorin'ny fampidirana amponja vonjomaika ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo aloha raha Jason Henri Laurent fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Roly Mercia namoaka fanambarana ny antoko HVM ary nangataka ny amoana ny tifarany amponja vonjomaika. Raha ny nambaran'ny filoha nasionaly ny antoko HVM androany teo amin'ny antson-tariby ny fanaovana tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM fa ny fahitan'izy ireo fa tsy mazava ny antony ny tanana amponja vonjomaika ity mpikambana ao aminy ity no antony nanaovan'izy ireo ny fangatahana amoana amponja vonjomaika izao. Mazava tsara ny fanambarana izay tsy miditra raha ny fitsarana akory manaja ny fitsarana izay fa mitaky kosa ny amoana satria tsy hita loatra ny antony hoe tazoana azy ny amponja satria tsy manakana ny fitsarana ho averina indray mandeha fa ny antoko hatramin'ny antso tamin'ny mois de mars na alohan'izany ary dia efa niezaka foana na dia mijoro ary mbola mijoro anatin'ny fanoherana satria misy hevitra tsy mitovy izay hevitra tsy mitovy izay ny atsainay dia niezaka izay mba ao anatin'ny fitoniana ny fanaovana politika. Tamafisiko nay mandeha zany tsy milaza hoe raha marina ny lazana azy voapirofo mivesatra ary tokony higadany dia ny fitsarana zany. Fa tsy voaingana ve no politika fanjakana hoe ny tsy atao principe akory ny fampidiran'olona amponja fa ny exception zany ny fitazonana amponja vonjomaika. Fa maninona no resaka toy izany no ampidirana an'ilay olona. Fanakorotana-mpanjakana ny fitariany ny anotra ny fanjakana ireo raha tsy ahivana no isany ny ampangana ny Roly Mercia ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo aloha ity ka nampidirana azy eny an-tanimora vonjomaika. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha manoloana ny fampidirana amponja vonjomaika ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana teo aloha ity. Tonga tao fotoanany dokavatra isika aorinan'izay atatsika makasika ny tatitra izay nataon'ny Confédération du Tourisme de Madagascar eo ihany koa ny olana misy any amin'ny fokontany andavamamba rehefa avy eo. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit,
parce que c'est meilleur de rire. Zoe, mahay mandeha ny zanaka dada sy neny. So ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adininao na ny safidy ny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra anarany mandeha tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. Sans étile. Bic Confort 2. Bic 3 sans étile. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Efa nalefa chômage technique avokoa ny 7.6 isan-jato ny mpiasa amin'ny sehatry ny fizahantany araka ny tatitra avy amin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Atahorana ny toy izany raha tsy misy ny fanohanana mazava avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana. Yves Richard. Miaratsy hatrany ny toedra rà ho an'ny mpisehatra amin'ny fizahantany vokatry ny Covid-19. Taoriany fa voazana nateraka ny fikatoana ny sistany izay nanafona ny mpitsidika ny firenena. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ihany koa ny fizahantany anatiny na ny tourisme lokal no kasainy ny fitondram-panjakana. Anavotana ny sehatra araka ny tatra avy amin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Ho taona fotsy araka izany ny taona 2022 na izany ho an'ny mpandraharaha na ho an'ny mpiasa netsy mivelona amin'ny fizahantany ihany koa. Tena fa ho taona fotsy ho an'ny fizahantany ity taona ity. Raha mataona fotsy azy zay efa nalefa chômage technique daholo ny ankabeazan'ny mpiasa mba tsy tenenana hoe 100 isan-jato dia aloha ataontsika hoe 7.6 isan-jato ny ao amin'ny fandraisam-bahiny ny hôtellerie, ny guide touristique eraky Madagascar, ny amin'ny tour opérateur, ny agence de voyage sy ireo rehetra izay mety tsy voatanisako eto. Izany rehetrarehetra izany dia satria tsy misy orinasa afaka mahatanjona an'izany hoe 3 volana na 4 volana tsisy fidiram-bola izany na iza izy sarotra be izany zavatra rehetra izany. Taorian'ny andro fanairana samihafa natao tamin'ny fitondram-panjakana, namoaka fanambarana miantefa ho an'ny filohan'ny Repoblika sy ministry ny fizahantany, ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro pia izy ireo. Ny fa 14 ny volana lasa teo ny fivondrona amin'ny mpisehatra amin'ny fizahantany eto amintsika. Maro ny teboka nangatahana izy ireo fanohanana raha ny fanazavana. Ny teboka voalohany ao dia ny fanafoanana tanteraka na dia nasiana ihany ary ny mifarangisosina ny hoe na mbola fanemorana indray ny fandoavana ny hetra sy ny tatao-ketra izay tokony hoe fainay amin'ny fanjakana amin'ity taona ity. Ny ao anatin'izany ihany koa ny fanampiany fanjakana anay ny ao amin'ity chômage technique ity mba hitohy indray aloha ao anatin'ny 3 volana satria ny lalàna eto Madagasikara dia milaza fa misy fetrany ihany ny azonao anaovana an'izay ka so sanatria ho tonga any amin'ny atao hoe licenciement économique izay mbola ho vesatra indray koa amin'ny orinasa tsirairay avy dia ny resaka ny ofan'ny trano izay rehetrarehetra ireo tsy hoe tompon'ny trano izay esanay na nipetrahana. Ny any amin'ny ipetrahana moa tsy anjara amin'ny fanjakana izay fa ny any amin'ny ofaina ho amin'ny asa kosa dia mba angatahanay hoe mba isiany marimaritra iraisana mba isianao hoe gel de loyer zany mba tsy afahanay aloha manefa na mandoa ny ofatrano io ny ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 9 volana. Fikambanana eo amin'ny sehatry ny fizahantany manodidina ny 9 no mivondrona anatin'ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Efatralina ny olona miasa mivantana anatin'ny sehatry ny fizahantany raha iverenana ary tombanana 10 mety sy 2 tapitrisa ireo mivelona amin'izay. 3 andro aty aoriana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny tsenan'ny vanille. Tsy mbola nahita marimaritra iraisana hatreto ny vidin'ny vanille manta any Sambava. Mijanona amin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary ny mpamboly
ary tsy mety miakatra ny 5,000 kosa ireo mpividy ka atao andriantsilavo. Hatramin'ny 15 ny volana Jolay 2020 nanikafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana vanila maitso amin'ny faritra Iva ho Sambava. Tsy mbola nisy ny vidiny ho marimaritra iraisana eo amin'ny mpividy sy ireo tanjaham-pamokatra. Ny andro voalohany tao manakana loko komuna ambanivohitra Maromby nanomboka teo amin'ny 3 ariary, nampidinina 2 ariary ary omaly ka hatramin'izao nijanona teo amin'ny 5,1 ariary ireo tantsaha. Ireo mpividy kosa tsy nietsika teo amin'ny 5,000 ariary isaky ny kilao ny vanila maitso. Araka izany, manao antsoavo ijerena ny mpamboly ny filohan'ny fikambanana mpamboly vanila ao amin'ny faritra Sava. Moa zahay baka fa letry tamin'ny taon-dasa igny zay fa mahatsara mangotsongo io miresaka vidin-davana. Ary mbola mametraka hiahinay koa zahay am'izao fa hankaiza marina ty raha. Io agnatrehany no nanaovako antsoavo tamin'ny fitondram-panjakana raha mba misy azo resiny dia handrainy ndraiky izy. Fa ny didinay efa ny fiainay araka io hamasahan-davanio tsy nora niady tamin'io fandriam-pahalemagna tsy fandriam-pahalemagna miady amin'ny mpanambola sy ny mpanankarena sy ny tariny. Eo mety misy ihany koa io agny dahalo ambony latabatra zay agnisan'ny ady atrehinay mafy dia mafy. Ny fanjakana moa hitanay fa mandrainy ndraiky ny fa zahay tsy managnologno handeha hiampangagna rity ny afa-tsy ny fanjakana. Dia zay no mahatonga zahay manao antsoavo ito. Raha ve faharoa magnaraka zay dia mba ampanetrehan-tegna ny hiantsoako ny olo jiaby voakasiky ny raha momba ny filiera lavanila. Miainga avy amin'ny tantsaha sy ny mpanambola ary ny fanjakana. Manaitra ny maro ny tsy maharototra ireo mpividy tamin'ity indray mitoraka ity raha oharina amin'ny isa taona. Aya manoloana ny fisian'ny valanaretina coronavirus ve sa efa maro ireo mividy mialohan'ny fotoana ka nahazo tamin'ny vidiny mora hatrany amin'ny 3,000 ariary isaky ny kilao. Tsy tara nefa ny fanokafana ny tsena tamin'ity taona ity raha ny nambara ny governoran'ny faritra nandritra ny fanokafana ny tsena. Dia ny fanjakana zany dia hiezaka mandrikariva anampy antsika hitserana izay lalam-barotra izay aragnentina ny mpividy mba ho tonga amintsika ty mba ahafahantsika mahita an'izay vidiny tsaratsara kokoa izay satria araka n'ilay voalaza teo dia lalànan'ny tolotra sy tinady no mifehy ity resaka prix lavany ity. Nanambara ity farany fa tsara ny kalitaon'ny vanila ary azo antoka fa iroborobo ny mpividy. No mafisiny ihany koa nandritra ny lalonana ny tanterahana fa efa manao ny ezaka ny ministry ny varotra miaraka amin'ny fitondram-panjakana hitady lalam-barotra momba ity sehampiarena lavanila ity na eo aza ny valanaretina misy eto amintsika. Mitaky ny tsy hanendrena intsony sy fokotany eo fa ofidina ny mponina sasany amin'ny fokotany Andavamamba. Androany nisy ny fanambarana nataon'izy ireo mandany fanendrena ny sefo fokotany. Miantarandrianay. Fanambarana izahay iray aman-dreny sy solotenan'ny fokon'olona eto amin'ny fokotany Andavamamba Blanc-be dia tsy manaiky ny anesorana ny ady zay sefo fokotany zay ny asa irery nandritry ny 3 taona ko miantso anao zahay André Matofilohajaina Andry Nirina Rajoelina mba hiaino sy hijery akaiky izao zava-misy eto aminao izao. Ao anatin'ny amena ara-pahasalamana isika miady amin'ny valanaretina ny vahoaka ko mangavy mba hampitsahatra izao zava-misy eto amin'ny fokotany Andavamamba Blanc-be izao izahay. Tahaka izay ny fanambarana nototsain'ny solotenan'ny mponina androany mikasika ny fanendrena sefo-fokotany eto amin'ny fokotany Andavamamba. Tahaka ireo mponina amin'ny fokotany sasany mitaky ireto mponina ireto eto amin'ny toerana ity ny iovan'ny lalàna mikasika ny fanendrena sefo-fokotany. Dia ny angatanay ty tsisy resaka hoe fanohanana amin'ny président na fanohanan'olona izy fa fitiavana amin'ny vahoaka sy ny fanoloran-tenanay secteur sy ny lehibe eto amin'ny fokotany Andavamamba Blanc-be no ijoroanay hoe aleo isy le fifidianana dia zay tiany ny vahoaka no hipetraka eo fa ny tompona ndraikitra natao hanompo vahoaka fa tsy natao ho tompona. Zay zany mbo fangatanay mponina eto amin'ny fokotany Andavamamba Blanc-be. Hatramin'ny androany raha nanantona ireo tompona andraikitra samihafa mpanao gazety tsy mbola nisy ny fanazavana nomen'izy ireo. Tsy ahivina tato anatin'ny 2 herinandro izay no nahitana olana na mponina sasany manantotosa fitakiana tahaka izao ny eny amin'ny fiarahamonina. Isan'izany ohatra ny fitakiana izay nataon'ny mponina tao amin'ny fokotany Ankadilalana.
olona roa mpivady no saron'ny polisy pirenena avy amin'ny service des enquêtes spécialisées anosy noho ny resaka fanondranana ankizy asa any Koweït. Akany izy ireo enina sy iray tapitrisa ariary ireo izay alefany asa. Gaëtan Andriatsila. Olona roa mpivady mpandefa ankizy asa any Koweït ny saron'ny polisy avy amin'ny service des enquêtes spécialisées anosy. Raha ny fanadihadiana natao, akan'ireo mpivady ireto enina hety sy iray tapitrisa ariary ireo ankizy izay alefany asa any ivelany. Ary mandray dimanjato hatramin'ny $100 isaky ny ankizy tonga any amin'ireo firenena ireo izy mivady. Ny fahavalon'ny volana Jona 2024 tsy ahivony, nisy fampidina tanindrazana ireo vehivavy mpiasa tany Koweït izay natompo teny amin'ny domaine Saint-François Ambatomravavy sy ny Villa Vert Ambatomravavy ihany. Rehefa natao ny fanadihadiana tamin'izy ireo, fantatra fa nisy olona nikarakara ny fandehanan'izy ireo tany Koweït. Araky ny lalàna, mbola voarara ny fandehanana miasa any amin'ny firenena Arabo, Koweït, Liban, Arabie Saoudite sy ny sisa. Izy ireo izay firenena tsy nanao soni ny fifanarahana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona na ny Charte universelle des droits de l'homme sy ny droits de l'homme. Rehefa natao ny angom-baovao, fantatra ireo olona nandefa azy ireo ary niroso tamin'ny fisamborana ankapivady no voasambotra ny 12 Jolay 2024. Natao ny fanadihadiana ireto mpivady tratra ireto ka mbola hita tao amin'ny findain'izy ireo daholo ny fifampiresahana amin'ny fifanarahana amin'ireo olona mpandray ankizy asa amin'ireo firenena arabo ireo. Ary mbola misy fifanarahana natao farany tamin'ny volana Jona lasa teo. Natolotra ny fampanoavana androany 17 Jolay 2024 ny raharaha. Mpamakitrano roalahy no saron'ny zandary ao Moramanga taoriana ny opération izay natao vokatry ny fitarainana nataon'ny ireo niaran'ny vakitrano. Mila mitandrina ny tsirairay indrindra amin'izao fotoana ny fiboana izao hoy ny mpitandro ny filaminana. Gaëtan Andriatsila. Mpamakitrano roalahy no saron'ny zandary taoriny ny fandraisana fitoriana nataon'ireo vakitrano. Sarona niaraka tamin'izy roalahy ireo ny entana nangalariny toy ny télévision, écran plat, bafla sy ny maro hafa. Patrouille ataon'ny miaramila ny gendarme amin'ny alina, ny fandehanana rehefa amin'ny atoandro, ampiasana rehetra satria hita misy zany le olona fa ao anatin'le amiana ara-pahasalamana, dia misy mety hoe fahasahiranana madinidinika, dia misy ny arerahana, dia misy ny tafatorimaso, dia lasa misy ny alatra taon'ny olona eo koa tsy fampina dia mangalatra izy fa miezaka zany ny gendarmerie mba andrindra an'izay zavatra zay ary ametrapetraka kokoa an'izay paikady zay mba hiadana ny sarambabem-bahoaka zany atoriany tsara surtout fa indrindra zany amin'ny alina. Tetika afakelo nampiasain'ireo mpamakitrano. Tsy teny ambaravarana izy ireo no namaky fa ny briky avy ao an-damosin'ilay toeram-pivarotana no nesoriny ka tao no namoahany ny entana. Entana maromaro no lasa tao raha tsy hitanisany écran plat karazany 5, 30 pouces, 28 pouces roa, 25 pouces, 19 pouces, dia misy speaker maromaro, dia radio carte. Marika toana moa fa nosikiriny zareo no namakinany tsena io amin'ny rindrina briky no an-damosinay dia tao amin'ilay rindrina briky no sikiriny zareo an'ilay entana. Ka efa misy olona anankiroa tratra natratrarana an'ireo entanareo izay ankasitrahana sy sorana be dia be ny kompania eto Moramanga. Natolotra ny fampanoavana omaly ariva izy roalahy ireo ary nahiditra amponja vonjimaika tokony ho samy mailo ny rehetra manjaka ary mihamahazo vahana ny tsy fandriampahalemana tato ato na eny ambanivohitra na aty an-tanan-dehibe. Lafim-baovao hafa kosa indray atomboka ny volana septambra ho avy izao ny fanamboarana ny lalana izay mirefy 23 kilometatra izay mampitohany Bealanana sy Ambatoria izay mampitaraina ny mponina any an-toerana. Taoriana ny fitsidihana izay natao tapaka fa orinasa 3 no mety ahazo ny tsena ary aharitra fito-bolana ny fanamboarana. Gaëtan Andriatsila. Nitotosaina tamin'ity herinandro ity ny fitsirihana ny lalana mirefy 23 kilometatra mampitohy any Bealanana sy Ambatoria melohan'ny hirosona amin'ny fanamboarana izay atomboka ny volana septambra ho avy izao ary aharitra fito volana. Ratsy dia ratsy aloha zany ny lalana amin'izao fotoana izao ka anatin'le fangatana n'le tolobidy zany dia noentina zany ireo orinasa samihafa hitsidika n'le lalana mba hahafahandry zareo manomana tsara ny tolobidy izay ho ataony afahana amin'ny tsarany tsiraikiraiky hoe iza no tena afaka hanamboatra n'io lalana io zany. Nozaraina olona 3 ny fanamboarana ny lalana. Midika izany fa orinasa 3 no horaisina azo ny tsena ka hanatanteraka ny fanamboarana araka ny fotoana voatondro. Tombony ho an'ny mponina ao an-toerana ny fahavitana io lalana io
indrindra amin'ny famoahana ny vokatra. Ny fahavitan'io lalana io dia isan'ny mitondra vahaolana, indrindrandrindra misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka izay hitondra fanamaivanana sy fanamorana amin'ny fivezivezen'ny vokatra, indrindrandrindra manafaingana ny fivezivezena ary hitondra fiatsaran'ny fiainan'ny mponina ato anatin'ny distriktin'ny Bealana. Ny tetikasa PADAP izay ao anatin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana no miandraikitra izany amin'ny alalan'ny famatsim-bola izay nomen'ny Banque mondiale. Dia efa mankasitraka sahady ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filohan'ny Rajoelina sy ny Premier Ministre Tsay Christian izay mitodika aty amin'ny distriktin'ny Bealana. Fa ny mbola tena zava-dehibe angatanay dia ny fanaovana ny lalana Bealanana Antsoy izay isan'ny mampijaly ary andrendray ny vahoaka ny fahavitan'izany. Mampitohy ireo commune misy 720 ity lalana Bealanana Ambatoria amboarina ity ka ahafana mamoaka ny vokatra amin'ireo commune ireo. Mangataka ihany koa ny solombavambahoaka voavidy tao an-toerana hijerena akaiky ny lalana mampitohy an'ny Bealanana sy Antsoy izay mampijaly ny mponina ihany koa indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra. Ao Bealanana izay isan'ny faritra mpamokatra vary be mamatsy an'ny Mahajanga sy Antananarivo. Manodidina ny 507,000 tonna isa-taona ohatra ny vokabary mivoaka avy ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatoria Est ankoatra ireo commune hafa manodidina. Maresaka iraisam-pirenena raha tsy mitsahatra mitombo manerana n'izao tontolo izao ny valinaretina coronavirus nanatanteraka fionana androany ireo atoko-panjakana sy gouvernement misa 720 izay mandrafitra ny vondrona Europiana ifototra indrindra amin'ny drafim-panarenana ara-toekarena ny fionana fanadina. Nanatanteraka fionana atapony androany tao Bruxelles ireo antoko-panjakana sy gouvernement misa 720 mandrafitra ny vondrona Europiana. Fionana izay mifantoka indrindra amin'ny drafitra fanarenana ny ara-toekarena ka lela vola manodidina ny 507 miliara euro no natokany Allemagne amin'izany fanarenana ara-toekarena izany. Tsara kokoa toka mahazo vokatra vetivety isika saingy tsy mino hoe ho vitan'izy omasy asabotsy izao izany. Efa mandeha dia mandeha ny fotoana ary mila mametraka tetikasa maro ka tetikasa maharitra no mila apetraka amin'izany. Mitsipaka izany tetikasa izany ny firenena efatra toy ny Suède, Danemark, Autriche ary Pays-Bas. Izy ireo izay mirona manokana amin'ny findramam-bola azo averina na ny prix remboursable. Ny tena mety aminay ny fampindramam-bola fa tsy fanomezana. Na eny koa ara ny tsikira milaza fa ny findramam-bola dia miteraka trosa ho an'ny firenena. Azoko tsara ny filany Eropa amin'ny fanomezan-danjan'ny fanampiana saingy mila arahina fepetra entitra izany. Mirona amin'ny fifanarahana aingana ankilany i France, Italia ary Espagne. Tamin'izao fionana voalohany izao, hoentitra ny fampiarana ny fepetra iarovana ny fiparitana ilay valanaretina coronavirus, ka tsy maintsy anao artava avokoa ireo filoha sy lehiben'ny gouvernementa isan-tokony, eo ihany koa ny fanajana ny elanelana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrahana ianao ilay anaraka izany soava tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.